azy tamerany Jesosy ambarao mazava le fitiavatsy novidina matoelony rasy mazotoa mesara zetariny efa zay mahitany lala tegna mazava ame tena tsara zetariny efa zay mahitany lala tegna mazava ame tena tsara arzamatokitena leta efa vita batisa rasy mety miova ame fiaina rasy taloha ze magnano hoe tompoko ne mazony kitrany zetariny efa zay mahitany lala tegna mazava ame fiaina tsara arzamatokitena leta efa vita batisa rasy mety miova ame fiaina rasy taloha ze magnano hoe tompoko ne mazony kitrany zetariny efa zay mahitany lala tegna mazava ame fiaina tsara Iarivavaka isika rehetra ny fitiavanao tokoa Jesosy no itenenanao anay anasanao anay ary ny fitiavanao dia matanjaka lavitra no ny faniavanay fandosiranay ny tavanao ny fitiavanay ny fahotana matanjaka lavitra ny fonao ka mahazaka anay ary tsy hoe mahazaka mandefitra fa mahazaka manova mampiasa ny fahendren'ny fitiavanao ianao manova anay manavao anay ary zany fitiavanao zany no loha rano velona mamelona anay zany fitiavanao zany no mandresy lahatra anay mba iroso amin'ny fahamasinana fa masina ianao iroso amin'ny fahadiovana fa madio ianao ary indrindra manaiky ho tezainao fa mpampianatra pitaiza ianao mpiandrindro tsara ianao saotra Jesosy tianay mampianara anay mba ho tianao mampianara anay tsy homenatra anao mampianara anay sy mampijoroa anay ho vavolombelonao ivovoan'ny fianakavianay ivovoan'ny fiarahamonina misy anay eo amin'ny namanay eo rehetra izay miteny hoe tianay na mitory fitiavana aminay na hitoriana fitiavana dia mampianarana hijoro ho vavolombelonao mampianarana hijoro ho vavolombelonao amin'ny fitaizanay ny tokantranonay mampianarana hijoro ho vavolombelonao amin'ny fitaizanay ny zanakay ary mampianarana hijoro ho vavolombelonao amin'ny fasahinay mananatra ny ray aman-dreninay
mananatra ny zokonay mampianarana io toy izany koa. Ankehitriny ara Jesosy io dia viaka ianao, fa tsy fanahy osa nomenao anay, fa fanahy matanjaka, matanjaka ara-pitiavana, matanjaka mandresy ny fisedrana, ary matanjaka mandresy ny varilavo. Dia via Tompo mamelany elokay ary mamindrafo aminay. Fantatrao ny fahotanay, fantatrao ny fahotana ataonay mibaribary hitam-bahoaka. Tsy miafina aminao koa nefa ny fahotanao ataonay akinafinafina tsy misy mahita, ary ny tena tsy misy mahita dia mifahotana kolokoloana eo anatin'ny sainay. Ny fahotana kolokoloanay ataonay mahatamano anatin'ny fonay. Mangataka anao Jesosy, mamindrafo aminay ary mamelany elokay, ary atao vita fihavanana aminao zahay, fa izany ny mahatsara anay. Amin'izay fotoan'izay dia mampiasa ny fitaizanao amin'ny fomba mahery, amin'ny fomba matanjaka, nefa koa manana fikendrena fahasoavana. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no angatahana izany. Amen. Voalohany ry havana, raha mijery programa tsika dia tsy izaho no filoha levitry ny synodam-paritany Manakara, pastora Ratsototanirina Gastin. Tsy izaho koa no filoha levitry ny FLM, fa tsy tonga izy. Ary atao pieritreretana ny toniantsika le pastora Jona hoe iza ny solo azy. Izy tao pieritreretana no nandalo avy any an-trano aho 10 minitra alohan'ny idirako ato, dia niteny izy hoe ianao ny voatendrin'i Jesosy. Dia tsy afaka nandafa dia nanaiky. Zany akory tsy miteny manao hoe tsy rambona ny atao eto, fa matoky an'i Jesosy tsika. Fa tahaka izay nampiteneniny ireo mpanompo ny teo aloha rehetra no ampiteneniny koa ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity toriteny ity dia ho hitantsika amin'ny bokin'i Daniela ao amin'ny testamenta taloha. Ny bokin'i Daniela dia aorianan'ny bokin'i Ezekiela, ary ny bokin'i Daniela dia alohan'ny bokin'ny Osea. Averiko indray mandeha satria mbola misy mitady. Ny bokin'i Daniela dia aorianan'ny bokin'ny Ezekiela. Ny bokin'i Daniela dia alohan'ny bokin'ny Osea. Ao amin'ny testamenta taloha zany. Aza mamadika any amin'ny testamenta vaovao fa ao amin'ny testamenta taloha zany. Raha mahita ianao nefa tsy mahita ny namanao dia mba toroy azy misy ny Daniela. Eny ary rehefa hitantsika dia zao bokin'i Daniela toko 10, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Bokin'i Daniela toko 10, ny 9:20 sy ny 7:20. Io no anjarantsika amin'ity folakandro ity. Rehefa hitantsika dia hiara hitsangantsika rehetra hamakiko azy amin'ny anaran'i Jesosy. Zaho aloha no mamaky azy aloha, dia avy eo miara mamaky tsika rehetra indroa misesy. Vakiko aloha dia ianao tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ndray nanana endrik'olona na ny endry akoa dia nampahery ahy, ka nanao hoe aza matahotra ry lay manaly indrindra, fiadanana ane ho anao, mahereza eny mahereza. Dia tsika rehetra amin'izay miara mamaky ny 9:20.
sehoany averytsendra amle mafimafy dia za manoy azy avy eo ary rehefa nyteny tamiko izy dia niahery aka nanao hoe aoko hiteny ianao tompoko satria efa nampahery ahy ry iray masina o manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminao reny amin'ny fahasavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen toriteny fampianarana no ataontsika amin'izao tsy mikendry fampibahana tsy mikendry fampandriana drisa koa fa mikendry tena fampiorenana ny finoantsika fampaherezana ny teny teo zany fampaherezana zany tsy viton'ny olona tokana na ny finoana dia tsy voatahiry ny olo tokana fa tsy maintsy misy fimbonany olona masina mitahiry azy sy mikolokolo azy ka izay fampaherezana izay hoe aza matahotra mahereza dia izay indrindra no jerentsika amin'izao toriteny fitezana izao nahoana no jerentsika na teo toriteny fitezana ny fiangonana dia zavatra telo nao anatiny raha tsy zany izy tsy fiangonana zavatra telo nao anatin'ny fiangonana voalohany fivavahana tahaka ny ataontsika faharoa fitezana ary ny fahatelo fiarahamonina reo natao hoe fiangonana ary reo miara-mitambatra ao anatin'ny fiangonana no mampahery sy mampijoro ho vavolombelona zay reo mitambatra no mampahery sy mampijoro ho vavolombelona zay le fiangonam-be anankiray fa misy fiangonana anankiray madinika dia ny tokantrano io koa fiangonana madinika io fitambaran'ny fiangonana mako dia tokantrano maro mitambatra ao amin'ny toerana anankiray miaina finoana anankiray tezaina amin'ny finoana anankiray ary alefa anyvely hijoro vavolombelona amin'ny finoana anankiray zay tsy hitanteraka raha tsy misy fiombonana olona masina ao anatiny misy fiarahamonina matanjaka ao anatiny tsy azo atao hoe fiangonana zany raha ohatra ko hoe misy lopiara miangona kanefa ao anatin'ny 10 taona tsy mifandray tanana akory na ao anatin'ny 3 taona tsy mifakahalala akory tsy mbola fiangonana izany fa ao amin'ny artikolantsika dia hoe zao mino ny fiambonany olona masina fiangonana ka mampieritreritra be izao teksta nanantsika zao hoe aza matahotra mampahery mila zavatra mitahiry an'izany nahoana no zay no jerentsika azy ny vaky teny nataontsika jery mibokyn'ny Daniela atsika atreo amin'ny 10 ny jerentsika azy fa tsy jeryn'ny miaotra atsika fa atreo amin'ny 10 tonga ny Babiloniana nambabo an'Israely ary mivokatreo dia nisy afetsera nataon'ny Babiloniana mba hafongana tanteraka ny maha Israely an'Israely dia izao nalaina tao reo rehetra zay olomanga sy sangany eo amin'ny firenena nafindra amin'ny toeran-kafa nampidirina firenenkafa ao Babilona ary anisan'izay nalaina ry Daniela sy ny namany 3 rahalahy nalaina nakany Babilona tamin'ny androny Nebukadnezara zany rehefa tany amin'ny Babilona reo dia zao ny zavatra nitranga satria ny Babiloniana tsy mahalala an' Jehovah Andriamanitra fa ny fampotsampy ny fantany ary anisan'ny fampotsampy ny mpanjaka zay mitondra Nebukadnezara zany dia eo indrindra
no ahitanany hoe mahajoro amin'ny fivavahana amin'i Jehova va ny Israely sa tsy mahajoro. Ary ny singanina manao koa netony ny tantaran'ny Daniela. Voalohany, tamin'ny voalohany dia nanao sary mivongana Nebukadnezara. Dia tsy maintsy miondrika manompo an'io ny olona fanompo-tsampy zay. Didy mimpanjaka io. Dia tsy maintsy miondrika amin'io olona tsy nety niondrika amin'io izy ireo. Ary izy telo amin'ny rahalava okatra zay dia natao nalefa any amin'ny farimina any amin'ny lavaka amin'ny rehetrafo dia nandrasana tao tsy nety may fa fideranan'i Jehova azy no nataon'izy telo amin'ny rahalahy. Ary nisy aza nahitany hoe lety ivelany nisy olana nanampy azy tao dia nianjelin'i Jehova. Zay joro vavolombelona izy telo amin'ny rahalahy ka dia natsipy anaty lavaka misy afo. Taty afarandray rehefa tamin'ny andron'ny Darius ndray dia zao koa no nitranga. Indro ndray koa fa nasaina hanompo ny Andriamanitry ny Babiloniana i Daniela dia tsy nety nanao zany izy. Ary ny vokatrio dia izao nalefa ndray izy ny amin'ny davaka liona kanefa tsy lany liona. Fijorono vavolombelona amin'ny fotoana tena sarotra. Eo voan'ny fahajaintilesana. Io aloha no jerentsika. Fa tsy mbola ijeren'i Daniela zay nilaza nofo isika. Raha io ny jerena dia izao. Eo voan'ny fanompo-tsampy zay misy dia nijoro Daniela sy ny namany telo ny rahalahy. Ary hevitr'Andriamanitra mihitsy no nijerena ty bokin'ny Daniela ity. Fa raha mijeritsika amin'izao fotoana izao dia mirongatra ny fiverenana any amin'ny fanompo-tsampy. Ary ny fomba roa ny sehony amin'izao fotoana iantsika izao. Ny anankiray dia lazaina fa io mihitsy ny mahafoko an'ilay foko dia mena anarana hoe kolotsaina le izy. Io no mampiavaka azy amin'ny foko rehetra dia mena anarana hoe kolotsaina. Ka rehefa tsy manao an'io ianao dia tsy anisan'ilay foko. Ohatra rehefa tsy mamadika ianao dia tsy namany etefo voany tany fa ny etefo voany tany mpamadika. Ary ny famadihana mena anarana hoe fanajana ray aman-dreny. Zany hoe ireo ray aman-dreny rehefa maty ireo no ajaina rehefa mifaly sy mandany vola ny velona. Ary eo amin'ilay fandaniam-bola maty indrindra, zany hoe lasa ny maty no mifeny velona, zay ny tsy mahakolotsaina azy. Satria rehefa ny maty no ngataham-pitahina mifeny velona dia tsy misy fandrosoana amin'izay fotoana zay. Ty tantarany seto Fianaratsoa efa nalazaiko tany amin'ny fiangonana anankiray ty, ary hitako fa misy 700 fiangonan'io tonga eto. Zao le tantara. Mbola nitondra fiangonana Sonerana tany Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany. Rehefa nitendren'i Jesosy hoe aoreny mitoby ao Sonerana Fianaratsoa zay miray mitoby lehibe any Karamalaza. Dia nisy mpiandro tao nananjanaka marary, zana mivavy matoa marary. Zany pastora teo amin'ny toerana. Dia zao nanirakolona reo. Nda nantsoy papa fa marary mafy ny zanakay. Dia tonga tany mitondra mpiandry dia nivavaka. Dia aveo rehefa vita ny asa sy fampahirezana dinidinika. Rehefa nanao dinidinika tamin'izy menakanjo dia mbola hita fa mbola azo vonjena amin'ny alalan'ny fanafody le zaza. Ary toro-hevitra avy amin'Andriamanitra izany. Satria rehefa naroana dia amin'ny miseho teo ny aretina. Dia nanontaniana izy menakaviana mahazo an'ilay zaza. Vao nitazo mahery dia hoy aho mbola azo tsaboneny ny tambobe io. Entiny amin'ny hopitaly. Dia hoe mivaly tena izy menakavy. Tena azafady papa fa tsy manam-bola zahay. Efa lany ny volany tsabona azy. Dia efa nivavaka sisa. Zay moa natao hoe mivavaka sisa. Efa manao zavatra hafa vatao sisa nivavaka. Zay nitenena anazy. Hay veo ahy. Rehefa andro vitsivitsitra te afara, maty le zaza.
dia zao no ambara rehefa maty ilay zaza nisy ombodimy ny vonoana ho an'ny fokon'olona. Nahoana ny vola zay nafana mividy ombodimy no tsy nandefasana an'io zaza io tany amin'ny hopitaly? Satria ahoana? Rehefa maty io dia hazahoana fitahiana ho an'ny fianakaviana. Ny maty lasa loharano mitahy ny velona. Amin'izay fotoan'izay tsy kolotsaina intsony zany fomba fieverana izany, fa lasa kolom-pivavahana mivavaka mba hazo fitahiana amin'ny maty. Ary efa izay no mitrangadina zany fanompo-tsampy izany. Ary mijery ny didy folo isika, ny didy roa voalohany no mitazona ny didy rehetra. Raha ampidirinao ny sabata dia ny didy telo voalohany no mitazona ny sisa rehetra. Zany hoe ny didy fito sisa dia ny didy telo voalohany no mitazona azy. Fa matetika dia ny resaka fiarahamonina no lasa mibaiko zay karazana didy azo ekena. Ny fiarahamonina no lasa didy mametraka ny didy zay eken'ny olona na dia amin'ny fiangonana azy. Ohatra, meko ohatra anankiray tsika na ohatra anankiroa. Tena fampianarana ity fitaizana mba hahafahantsika tsara hoe ahoana no tokony ataontsika rehefa azy eo. Ohatra, rehefa tonga eo amin'ny fanambadiana ny olona, fanontaniana mipetraka voalohany dia ny hoe tena virjiny ve ny lasan'ny vavy miakatra n'io alitara io? Dia mampandiny tena zany. Maro tanora eto, firy amin'ireo tanora rao no mbola virjiny. Maro tanora reto. Fa izao rehefa ety amin'ny alitara dia rehefa vita ny fitaom-pivavahana dia manainga ny voaly raha lehilahy. Inona ny hevitriny? Zao ny hevitriny eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny ray aman-dreny, eo anatrehan'ny vavolombelona, ambarako anareo rehetra fa ny oalinao vao hita ny vatantenan'ity vehivavy ity. Marina ve sa lainga? Marina ve sa lainga? Zay ety amin'ny alitara mibetsaka ny samandainga. Nefa hoe anamasina mariazy ny atondia, fa ny tena marina ilaza lainga amin'Andriamanitra. Dia faharoa indray ny fijangajangana rehetra taona alohan'ny mariazy dia lazaina fa mampivelatra ny tenany io hoe avy aloha fa lasa misy favoazana ny atidoany, misy an'izao sy zao sy zao. Dia inona ny hafarany? Lasa fahotana demokratika ny fijangajangana. Zany hoe fahotana azo ny rehetra atao fa tsy fahotana. Satria ny demokrasia manaiky azy. Dia mampieritreritra zany. Mampieritreritra zany. Ary mila fitaizana zany rehetrarehetra zany. Mila fitaizana zany rehetrarehetra zany. Amin'ilay resaka teto hoe mampahery tsy matahotra. Hoe ijoro ho vavolombelona. Za moa mandeha lava, taingina taxi brosy lava. Dia indray mandeha mipetraka amin'ny devant, dia fa akaiky ny fianarantsoa tamin'izay fotoan'izay. Dia mandray telefônina ilay vavy. Reko tsara ny telefônina. Rehefa tonga amin'ny stationnement dia miaraka alohantsika vao mody ianao. Hoy ilay zazavavy namana, tsia. Namerin'Andria mandeha ilay zazalahy, zao ny valy ten'ilay zazalahy, tsia, kristianina aho, tsy manao zany aho. Samy joro, vavolombelona. Ka eto, tsy hoe efa izay ny voizina, hoe mifangaro ny kolotsaina sy ny fivavahana, dia lasa hoe izy io ny maizy azy an'ilay foko, dia zanyk'io ny maizy azy an'ilay toetrandro, dia lasa matsatso le finoana, lasa
malemy lay finoana. Ohatra faharoa alaiko mikasikina teo hoe fisotroana fa nambarako tamin'ny fiangonana anankiray koa ty. Mandeha lava aho a dia misy olona efa zokonjokony miteny izy fa hoe rehefa misotro tokana e dia zao azo atao tsara misotro toka fa tsy manao mihoatra ianao, tsy manao adalàna ianao, ataovy hoe pahendrena. Zay natao. Raha raisina zany zay dia zao misy ny fahotana azo atao pahendrena. Zany atao pahendrena le fahotana dia tsy fahotana tsony satria tsy manakorotana fiarahamonina dia ampiaro amin'ny zavatra hafa zany hoe manao fahotana pahendrena zany. Ohatra manitsakitsabady, rehefa tsy fantatry ny vady, milamina tsara ny tokantrano, milamina tsara ny famantsiana ao an-trano, lanina tsara ny fiarahamonina ao an-trano, dia azo atao zany manitsakitsabady ampahendrena. Zany ny fipetrany satria milamina ny fiarahamonina. Inona mahatonga iteny izany? Lasa le fiarahamonina no mibaiko ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Lasa fiarahamonina no mibaiko ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary zay natao hoe lay fahotana indray no lasa maizy azy an'le foko na le fiarahamonina. Io no ny laviny Daniela. Io no ny laviny Daniela ary nampijoro azy tsara. Io ny laviny Daniela ary nampijoro azy tsara. Ary ny zavatra manaraka indray vokatra io raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, misy ezaka lehibe, za tsy manao politika, fa misy ezaka lehibe mitranga hahatonga ny fivavahana ao anatin'ny rindrina efatra, fa tsy mivoaka ny rindrina efatra. Fa ivelan'ny rindrina efatra dia mahazo manao izay tiany atao ny olona. Dia ao anatin'ny rindrina efatra io ihany no atao vavaka. Fa rehefa mivoaka amin'ny rindrina efatra dia mahazo manao izay tianao atao ianao. Zany hoe rehefa mivoaka ny rindrina efatra dia izay atao mibeso maro, zay nao rano, izay atao n'le foko, zay nao rano, fa tsy izay tiany Jesosy. Zay mahatombo ny azo fijaliana ho famonjena, fa tsy izay nanoloran'i Jesosy ny aina ho famonjena antsika. Dia io ny zavatra mitranga mandrakariva. Ary ny fiangonana dia manara-dren'ny rano amin'izany. Manara-dren'ny rano amin'izany. Valio aneritreritra zao nyfanontaniana apetrako zao, misy ve ataon'ny fiangonana fitezana tokantrano, ka dia misy seminairana tokantrano, misy atelehana tokantrano atao amin'ny fiangonana? Valio aneritreritra raha mba misy an'izany any anatin'ny fiangonanao. Valio aneritreritra. Ary ny ankizy anambady, misy ve fanomanana an'le ankizy amin'izany hoe fanambadiana kristiana fitaizana izany? Sa ny feraparany tonga amin'ny pastera dia ny hoe rehefa amin'ny zoma ny mariazinareo na sabotsy tonga valaka misy fa dinidinika 10 minitra na tsasakadiny hiantoka fiainam-panambadiana 80 taona ny maro. Zany rehetrarehetra zany inona lasa seremonia sy raha tokantrano sisa lay fivavahana, fa tsy fijoroana vavolombelona. Fa tsy fijoroana vavolombelona. Daniela dia nijoro vavolombelona teo anatrehan'ny fanompo-tsampy. Zay nitranga. Na reo namany telo lahy koa nijoro vavolombelona teo anatrehan'ny fanompo-tsampy. Amin'izao fotoana izao dia zay niatra tamin'ny Daniela, ny endry Daniela niatra manaina, niatra mety ny zavatra nitranga. Fa amin'izao fotoana izao miditra amin'ny atao hoe martiora fotsy ny fiangonana. Misy karazana roa ny martiora. Ao ny martiora mena zay malatsa-drà, fa ny martiora fotsy amin'ny alalan'ny tetim-panorona maro samihafa dia ino fa mihena ny atao hoe mahakristianina. Farany raha mijery antsika rehetra izao dia olona efa olon-dehibe zay natao fivoazana.
olon-dehibe daholo zay natao fifoazana. Jerentsika nahoana ny mahatonga ny Daniela tena nijoro tsara, nanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Daniela dia nanana fifandraisana akaiky tamin'i Jehovah Andriamanitra, ary alohan'ity toko fahafolo ity eo amin'ny toko mahaloha rehetra tena olona mivavaka amin'Andriamanitra zany Daniela izany, ary voataiza tanteraka amin'izany hoe fivavahana izany Daniela. Ka rehefa tonga amin'ny sehatra tena sarotra zay mety efara martyra mena dia nijoro avy hatrany izy ary tsy nembotra mihitsy. Ary tamin'izay Jehovah Andriamanitra araka izay nampianarina teo zay tsy miova omaly anio ary mandrakizay miditra mitsehatra ary tena mamaly vavaka mandray atanana ny fiainana. Daniela dia vokatry ny toerana anankiroa. Ny anankiray ny fianarana soratra masina sy ny fitaizana natao tao amin'ny tempoly. Ny tempoly tsy natao toeram-pivavahana fotsiny araka ny nambarantsika teo, fa toerana fitaizana, tena fitaizana ara-tsoratra masina no azon'ny Daniela tao amin'ny tempoly. Ary rehefa nentina tany Babilôna izy tsy naka volo-tany izy, fa tena nijoro tsara amin'ny fitaizana zay nataony fiangonana. Ary na mamaky ny bokin'ny Deutéronomie tsika dia zao fitaizana koa ao anatin'ny tokantrano amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zany koa no natao tamin'ny Daniela. Ka ny fifandraisany ny fiangonana sy ny tokantrano, ilay zaintsika hoe fiangonana lehibe sy ny fiangonana madinika, dia iny fa namolavola sy ny taiza olona tena matanjaka ara-pinoana zany zavatra izany. Ka natonga ny Daniela tena nijoro mihitsy. Nanana ny Jehovah Andriamanitra ao anatin'ny fony zany Daniela izany. Bokin'ny Malakia zay vao nazavaina dia miteny hoe rakitra ao anatin'ny fo lay Andriamanitra, tena ao anatin'ny fo lay soratra masina, fa tsy zavatra hay. Ny soratra masina manko samy mamaky an'io ny olon-drehetra. Misy mamaky an'io ahafahany manota bebe koa, ary misy ny mamaky an'io ahafahany koa tena manompo sy manolo tena ho an'Andriamanitra. Fa ny soratra masina raha zay nanomezan'Andriamanitra azy tamin'ny fanahiny dia natao tanteraka hitaiza sy hitiavana an'Andriamanitra, hijoroany ny vavolombelona eo amin'ny fiainana ray manontolo. Nametraka fanontaniantsika teo hoe ahoana ary ny fiangonana, ahoana ny fiangonana. Raha mandinika ny fiangonana dia amin'isa taona tahaka izao ihany no be fampianarana, be fitaizana. Fa inona sisa ny alahady? Fiangonana liturjika. Zay liturjia ery. Ary le fampianarana eto dia raha adiny roa no anatin'ny fiangonana, atsasakady ingambiny eto adiny ray sasany ary ny anadiny ray mety olany amin'ny filazany raharaha. Jereontsika tsara zany lay fiangonana zay natao hitaiza dia inindry fa lany amin'ny zavatra hafa. Ary lay fitaizana indray ety amin'ny polopitra dia tsy ahafahana manazava na inona, fa zay kenren'ny lohateny zay ny voazava. Fa ilay tena hoe fampianarana soratra masina ny be sy ny maro, izay dia tena atao hoe zara raha misy. Fampianarana soratra masina ny be sy ny maro, zara raha misy. So ihany fa misy mibokyn'ny Daniela ahafahantsika mijery ny fiainantsika. Ary ao anatin'ny tokantrano ao, io no sekoly, fitaizana, fiarahamonina sy fiaraha-mivavaka voalohany koa. Zay ao anatin'ny tokantrano no entiny ety koa. Zay ao anatin'ny tokantrano no entiny ety anatin'ny fiangonana. Ahoana ny fiainana ao anatin'ny tokantrano ao? Misy fitaom-pivavahana ve ao? Namangy tokantrano ny ray mandeha dia nasain'ny fiangonana hitoroteny dia tao amin'ny président fiangonana no namantana amin'le toerana. Rehefa avy ny sakafo hariva anay telo mianaka no nivavaka
nefa nandritra ny sakafo misy eny mianaka anay ny teo loza nakaiza ny ankizy lasa ny dily mijery tele fa ny tanora moa nga hita ny tanora ny velesina nefa izy ny tsy mahitaiza de hitantsika am'izay lasa rahan'olon-dehibe lay fivavahana na dia nitokantrano azy ary ny zavatra azo ny ankizy amin'ny alalan'ilay telefona amin'ny internet sy ny facebook voataiza ny ray aman-dreny izy ve amin'ny zavatra rehetra zay hitany ao ndraindray zazakely efa taona de efa manana an'iny eny an-tanany ho an'ny tena mpitaiza de mahita zavatra maro mandeha amin'iny arabe iny tsy eto amintsika eto fa any Antsirabe na amin'ny Fianaratsoa de mahita tovolahy kely eny taona 7 taona inona ny kilalaony adiady voakely izy de faramarsio adiady zay no ataony eo tokotany eo rehefa lehibe izy de olonady zany ny fiafarany le fitezana ao anatin'ny tokantrano Jesosy mipetraka ao anatin'ny tokantrano ary hoentiny miandy amin'ny fiainana zany Jesosy zany tsy voalaza ao anatin'ny tokantrano io hita amin'io tamin'ny fivorian'ny ray aman-dreny ray mandeha de niteny aho nahita zaza aho aho 3 taona efa mandeha fa zao nataony zany mandindy izy de miteka ny reniny ataovy to zao hoe zanako vao 3 taona ampianarinao mandiha aza mananatra nitsony rehefa avy ny 12 taona io satria zainy ao anatin'ny sainy ary ianao reniny mametraka an'izany ao anatin'ny sainy be debe zany natao hoe fijorono vavolombelona zay tokony natao hatramin'izay eto ary hitatsika eto fa Daniel matoa samy joro ary tena ny joro tsy ny lefitra eo anatrehan'ny fiarahamonina tsy ny lefitra eo anatrehan'ny mpanjaka de zao no mitranga satria voataiza izany izy tao amin'ny fiangonana tao amin'ny tokantrano zay nisy azy lafo ny faharoa hito amin'ny bokin'ny Daniel rehefa nanofo ny Nebukadnezara Daniel no nahitany valiny rehetra ary ny vokony nomena toerana ambony Daniel kanefa zay toerana ambony zay nomena azy izay tsy nampiova azy fa mbola nijoro lay olona manana ny an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ihany izy na dia nanana ny toerana ambony azy rehefa taty ny andro ny mpanjaka hafa koa de navitako valy teny nofo koa izy de mbola mena toerana ambony koa tsy lay valy teny nofo no tiako tsondrina fa izao lay fomba ny jorony na de na toerana ambony eo amin'ny fitondram-panjakana aza izy ny fampianarana diso ny fandraisana azy ndraindray de hoe sarao ny fiangonana sy ny fanjakana ny fomba nanasara fomba tena marina amin'iny de hoe aoka ny fiangonana tsy hitondra ny fanjakana ary aoka ny fanjakana tsy hibaky ny fiangonana amin'ny finoana sy ny fampianaram-pinoana zay atao ano izy fa izao kosa zay tsy miteny hoe rehefa vita batisa mpandray fanasany tompo a na vita batemy a mpandray communio a vita communio solennel na de rehefa tonga mpitondra fanjakana dia avelako any iny fa mampitondra fanjakana ahy izay no matanjaka indrindra ka amin'izay fotoana izay na de joro aza anao tao amin'le fitokanana tetezana de zao zay vita batisa vita batemy mpandray communio mpandray fanasany tompo manatrika eo manaky an'le joro Daniel tsy nanaiky an'izay toe-javatra izay tsy fa na de tao fovoan'ny fitondram-panjakana aza Daniel de tena ny joro tsara ama an Jehovah Andriamanitra azy zany Daniel nefa matoa Daniel tonga amin'izany fitezana ty amin'ny fiangonana
fitezana mitokantrano nahatonga ny Daniela nijoro ohatran'izany. Ka tsy reny olona zay mandao maha-kristianina azy ireny fa mandray fotsiny ny toerana mampitondra fanjakana azy, tsy reny no mentsika tsiny fa ny mahazo mieritreritra voalohany hoe ahoana raha ny tokony hitezany fiangonana an'ireny. Sao ny fiangonana miditra amin'ny biraonireny angatabola fa tsy hivavaka. Zany ny mampieritreritra. Ary zay ny mahatsara ny bokin'ny Daniela. Ary amin'izao fotoan'izao eo anatrehany fahatranontsika dia zao vidin'ny olona lafo ny fahatranontsika. Ary ny tanora ny tena vidiana lafo eo amin'ny fahantrana. Mifindra aty amin'ny fivavahanay fa meko borsy ianao, mena vola ianao, mena asy ianao, fa mifindra aty amin'ny fivavahanay. Tsy mba fivavahana tokana ny teneniko amin'izany, fa karazana fivavahana maro samihafa zay mety mame borsy extérieur any velany, mame borsy atao eto toerana, hatafitana, fa ny fepetra miala amin'le maha-kristianina dia mifindra makany amin'ny fivavahana. Ary miteny hoe maha-kristiana le nanaovana batisanao, le nanaovana mahatonga anao mpandray fanasany tompo, na mpandray kominio, na vita batemy ianao, dia miala taonao ary mifindra. Vidiana lafo, vidiny olona lafo ny fahantrantsika. Ary reo tanora reo, satria reo no avy ny fiangonana, reo no avy ny firenena, reo no vidiny lafo. Fa rehefa reo miananisa dina no mitranga, ny olona 50 taona miakatra efa manao direksion makany amin'ny fasana, zay sisanao anatin'ny fiangonana. Za somary mahitsitsy miteny fa zay moa ny asan'ny fanahy masina, milaza ny marina, milaza ny marina, zay no asan'ny fanahy masina. Ieritreretintsika zany rehetrarehetra zany, ieritreretintsika tsara zany rehetrarehetra zany. Fa Daniela matoa manao zany dia vokatry ny fitezana ny fiangonana sy ny tokantrano. Resaka momba ny fifoazanao, sampana telo raha ny loteranina fotsiny no lazaina, no tsy manavakavaka taona sy tsy manavakavaka taovam-pananana. Sampana telo raha ny loteranina fotsiny, fa taoko fa ny amin'ny efitsika ema koa na ny fiangonana hafa koa. Ary anisan'ireo sampana telo reto, le sampana telo reo vokovoko manga dia ny fifoazana ary ny dekona. Reo tsy manavaka hoe rehefa lehilahy tsy mahazo manao vokovoko manga, na rehefa vehivavy tsy mahazo manao fifoazana, tsy mahazo manao dekona, tsy manavaka. Ny taona tsy manavaka reo, fa mahazo miditra ao ny tsirairay avy. Ka mety misosokevitra amin'ny manaraka raha mijery ato zao dia tao 900 tanora daholo, nefa ny teniny rehetra zay zavaina eto ho an'ny olon-dehibe daholo ny akabiazany, ho an'ny olon-dehibe daholo ny akabiazany. Zazakely miafinao ambadiky ny hoan'io zao sekoly alahady, inona no ho azony amin'izany teny ho an'ny olon-dehibe zany? Dia manatrika izy, tsara mifanatreny satria efa zatra fiangonana izy, fa dia mampieritreritra izany. Mampieritreritra, nahoana tsy misy sampana fifoazana sekoly alahady, sampana fifoazana tanora, fa ahoana ny olon-dehibe daholo no lasa hoe sampana fifoazana dia mianatra mpiomana. Amin'izay raha ilay fifoazana miam'fitina, ny mpiandry sy mpiomana ihany natao fifoazana. Dia nampiasaina teto moa vocabulaire matony voambolana hoe dia misaotra antsika ny atrika an'izao fanompoam-pivavahana zao. Ay olona tsy mivavaka fa miatrika. Dia eritreretintsika tsara zany rehetrarehetra fa mila fandiniana lehibe na ny fotoam-pifoazana taontsika, na ny fitezantsika reo tanorantsika reo. Mahafinaritra be nahita ndraiky izy maro be teto, tena mahafinaritra. Ary tokony ho zany noho izy hoe mihira ny sekoly alahady fifoazany, dia mba eo koa reo. Ary hoe indro ny dekona avy any anany fa tonga eto mba hikarakara, dia mbola 5-30 taona mivezivezy eto,
fa tsy olona 5 taona 80 taona intsony fa reo dia mpanampy zany rehetrarehetra zany a fitezana ataon'ny fiangonana vokatra ty teny ity zany aza matahotra mampahery anao ao satria adino atrehantsika manana adin'Andriamanitra atsika amin'izao fotoan'izao tsy tamin'ny andron'ny Elia ihany misy adin'Andriamanitra hoe mifaninana ny Andriamanitra ny jentilisa sy ny Andriamanitra ny kristiana tsy tamin'izany ihany tsy tamin'ny andron'ny Daniela ihany hoe ny Andriamanitra ny Babiloniana sy ny Andriamanitra ny Israelika rehefa resy ny Israely dia resy ny Andriamanina zay tsia fa amin'izao fotoan'izao dia miaiky sy miveriny indray le Andriamanitra ny razana zay taloha dia natao hoe lasa n'Andriamanitra ankehitriny moa hoe lasa n'Andriamanitra fa ny tena fiaviana io tena hoe lasa Andriamanitra ny maty zay ny fiaviany tonga Andriamanitra ny maty fa tsy hoe lasa n'Andriamanitra ny maty taty afara vao nivaina an'izay fa hoe lasa Andriamanitra ny maty ary io lasa Andriamanitra ny maty io dia mbola mitoetra eo amin'ny fitaizana fiarahamonina fampianarana ity fa tsy tena toriteny eo amin'ny fitaizana fiarahamonina dia misy ny hoe misy ny atao hoe conscience hitambarany vahoaka conscience hitambarany vahoaka hitaizana ny ankizy hitaizana ny vahoaka ka na dia ny trano azy dia misy an'izany na dia ny trano azy dia misy an'izany niditra atao amin'ny trano anankiray dia hoy ny tompotrano azafady pasteur fa aza mipetraka ao ianao fa zoro firarazana io na dia ny trano azy dia efa misy ny zoro ny manana anarana tsiraray avy ary ny razana no fenitra amin'izany ka na mivelona dia ino fa fehezin'ny razana firifiry ny olona na dia kristianina azy nisy pastora maty amin'ny fiangonana anankiray ary hitany masoko ity rehefa nampiakariny eny amin'ny tafo ny vatapaty niditra izy menakavy nivoaka ny chauffeur ny raharahana toka ny kidiarana pastera nefa nentina mitafo zany no mitranga zany no mitranga zay le fitaizan'ny fiarahamonina akapobeny karaza mipetraka ho azy le izy ary na dia ny kristianina azy rehefa misy zavatra mitranga aminy tsy natao ny fanahiniana dia zao ny teny netin-javatra aho zay ny teny netin-javatra aho mitsikitsika sy mimesatry maro amintsika no miteny zany tsy mba hoe netin'Andriamanitra aho fa hoe netin-javatra aho tsy fantatra izay nahazo hafa nenjera tampoka tafotoany voan-javatra angamba aho zay le conscience fiarahamonina kapobeny zany zay lasa mitaiza tsy mijoro ho vavolombelona tsy mijoro ho vavolombelona vavolombelona Jehovah Andriamanitra manana an'Andriamanitra tena mibaiko tsy matahotra na inona mitranga tsy matahotra zany ny tena tadiavin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ary zay fijoroanao vavolombelona zay mety hitarika fanenjena fanilikiliana teny fanesoana eny misy tombontsoa maro mety tsy ho azonao vokatra zay nefa fijoroanao zay ny tena tadiavin'Andriamanitra ry havana raha fezintsika ny fampianarana zay azontsika androany ny fanananao an' Jesosy tsy rahan'olo tokana anao samirery fa fiangonana no mitaiza amin'izany ny tokantranonao mitaiza amin'izany ny fiarahamonina iarahanao mitaiza amin'izany ary amin'ireny tsy ny maronisa no manana ny marina fa zay mandeha araka ny tenin'Andriamanitra io ny manana ny marina io ny manana ny marina mandre mitazona ny tenin'Andriamanitra tsy mba fiteny ny olona zay tena mino an' Jesosy mpanara-dia an' Jesosy tsy fiteny mihitsy ny hoe ny zanako dia hendry fa maro namana loatra ka io ny manova azy
ny vadiko de endry fa manamana loatra mandratsy azy eo raha ny hena raiky kilao ve ny vidiananao sira raiky laoko ataonao ao tsy azo hoanina ny laoko fa kely no manova amin'ny be ary zay nitenenan'i Jesosy hoe fanasy ny tanitsika manova ny maro mijoro vavolombelona eny teny fitaizana tory teny fampieritrretana mahavavolombelona antsika aza ataonao rahanao manokana zany ateo fifoazana zany za fifoazana fa raha vao miteny izany no mbola tsy izy ny fijoroany vavolombelona tsy fialanao amin'ny fahotana fotsiny fa ny fitaomanao olona hanaradia an Jesosy zay ny fijoroany vavolombelona ary izay ny vokatry ny fitaizana azony Daniel tonga ty amintsika ny fijoroany hatramin'izao zay mahavavolombelona zay nongatahantsika amin'i Jesosy ho ajorony sy ampitombony ary taony mahavokatra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ka rehefa miverinetsika amin'ny herintaona tsy mandeha rery intsony fa mitondra namana hoe ino ny voatariko ho an'i Jesosy Kristy tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisy ny fitaizana ho aminareo rehetra ny fahasavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary mifiraisana amin'ny fanahy masina amen. Shall
C'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier.
Simbani huta nuani mamisi Rasurambula ilai nau ambuari uva Ilani futuru si fute na manguru Suna
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana.